Fa maharitra telo andro kosa ny fiofanana no karakarain'ny CNAPS atao amin'ny tanànan'ny Moramanga. Ny fampahafantarana ny fiaina ara-tsosialy hatrany moa no tanjona hoentin'ny CNAPS ao anatin'ny fampiofanana tahaka izao. Toerana fahadimy nanaovana ny fiofanana ny tany Moramanga ho an'ity taona 2024 ity. Kendrena amin'ny fandraisana anjara amin'ny mpampiasa rehetra satria izy ireo ny tompona didy amin'ny fiarovana ny mpiasa izay tompony zo ara-tsosialy. Nahatratra raika amin'ny 30 ireo mpandray anjara. Ny mahafinaritra sy manaitra dia ny fahazotoan'ny mpianatra eto Moramanga satria maromaro ny mpianatra mahatsapa sahady ny fanomanana ny hoaviny dia mianatra manao an'izany fampiofanana zany mba hahalalan'ny zareo ny mombamomba ny zony rehefa tonga ny fotoana hanatanterahan'ny asa. Zava-dehibe ho an'Andriamatora Kotorsoa Adolphe Gabriel izay tompona sekoly tsy miankina aty Moramanga ity fiofanana nomeny CNAPS ity satria manampy ireo mpitondra sekoly toa azy. Ny fampidirana mpiasa amin'ny CNAPS dia mampilamina ny fampitondrana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa eo amin'ny lafiny arak'asa sy ny lafiny ara-panjakana. Zava-dehibe tamiko ny nisian'ny fiofanana izay nomen'ny CNAPS eto aminay eto Moramanga, indrindra mikasika ny lalàna eo amin'ny resaka sekoly, ahafantarako ny fomba entina hitondrana ireo mpiasa na eo amin'ny lafiny ara-panjakana zany na eo amin'ny lafiny arak'asa. Ireto mpiofananjatony reto ny lasa ambasadoriny CNAPS izaran'ny mpiarabelona amin'ny fahalalahana azony mba hananan'ny olona ny fizakana ny zo ara-tsosialy ka tsy hisy verizo ary tombo izany malagasy hisitraka ny zony amin'ny fehina ara-tsosialy eto Madagasikara. Satria kosa zoma ny andron'ny rampitso midika izay fa dia ny andron'ny azoma no fivoahan'ny gazety ny lehilahy moderna, gazety mahery ny tinambara. Aza dininy manjifa ity gazety ity ho amin'ny rampitso ny tontolon'ny fanatanjahantena moa no tena mampiavaka izany gazety izany. Ho amin'ny rampitso azoma fa 17 volana May dia faranantsika treto ihany koa ny fampalalambavao toko lasy toboko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mifamehy fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka veloma tompoko.